Miarabantsika rehetra manona ny fahasoavan'ny tompo Kristy Jesosy amintsika rehetra mpanaraka ny pejy profila Diloilo Fanosorana. Elaela isika tsy nampita hafatra teto amin'ity profila Diloilo Fanosorana ity. Ny antony voalohany indrindra dia resaka disponibilité. Mety hitanareo ny teny-petsaka tany amin'ny page Diloilo Fanosorana, satria zay ihany koa dia entiko manambara ny antony faharoa ity profila Diloilo Fanosorana zay tenenako ity dia nandalo sedra, nandalo sotasota, nisy vanim-potoana rouge ny compte saika supprimer mihitsy, dia amin'izao tsika amin'ny teny zao zany teny efa maitso tanteraka ny profila. Donc zany afaka amin'izay sika ampita zava-panahy iresaka tontolo ara-panahy, amantatra ny alaliny ny detay fa ao anatin'ny contexte ihany hoe sombintsombiny ny fahalalantsika ny amin'izay tontolo ara-panahy izay eto amin'ity profila Diloilo Fanosorana ity. Mazava ho azy moa fa ilay pejy Diloilo Fanosorana anankiray zay tiana ihany koa ny manamarika amintsika ankafaliana foana fa efa voasotasota ihany koa, nisy fotoana ihany koa rouge fa efa miverina vera ihany koa. Any indray kosa isika dia miresaka sujet typana réflexion, antsika amin'ny dénonce izay afaka dénoncena, any isika manao somary hoateny, kisariteny, fanoharana, sarcasme, ironie, zavatra ohatrohatran'izany, any tena adevitra be mihitsy. Fa eto amin'ity profila ity isika dia nisafidy ny resaka zava-panahy amin'izay tontolon'ny soratra masina izay hotovozitsika sy hoentintsika amin'ny fifanakalozana échange aminareo ny profila Diloilo Fanosorana à partir ny sujet isan-karazana izay amangin'ny tompo atsika sy retour avy any aminareo ihany koa. Eny ary tompoko makasitraka betsaka zay ny amin'ny sasiteny iny. Ny zavatra horesantsika ato anio ny lohahevitra no safidiko horesahana manomboka eto dia ny batisa izany. Amen. Tsara be zany sujet batisa izany. Be da be mihitsy ny olona no miresaka an'io batisa io. De rehefa miresaka an'io batisa io ny olona dia matetika any amin'ilay adevitra hoe asitrika, rano be, rano kely, mbola ho avy ihany tsika. Batisa n'olon-dehibe, batisa ny zazakely, izy tsy izy, zavatra ohatrohatran'izany zany. Fa ity am-piandohana dia tiako ny milaza amintsika fa hoe ity resaka batisa ity dia mivelatra be mihitsy sœur sy frère. Mivelatra be mihitsy ity resaka batisa ity. Ny antony dia ataoko hoe nanomboka tany amin'ny Exode, famoahana ny zanak'Israely teo ambany fanandevozan'ny Egyptianina, tany no efa enclenché teraka ny batisa tamin'ny alalan'ny tandindona. Nampandalovina ranomasina mena ny zanak'Israely. De rehefa nampandalovina ranomasina mena ny zanak'Israely, tao feno ankohonana be da be, lahy, vavy, ny biby fiompy, hatramin'ny zaza kely ary ihany koa ireo Egyptianina izay resy lahatra nivoaka ny faritra Egypta anaraka ho andihany amin'ireo fiangonana Israelina izay voaantso amin'izay fanokanana azy izay hiampita ny ranomasina mena hamakivaky ny tany efitra ho any amin'ny destination tany Kanana. Dia hoy teo hoe rehefa nampandalovina ranomasina mena ny zanak'Israely dia tsy lena. Tao batisa izy tao anaty rano fa tsy lena. Tao anatin'izay tipana batisa izay tandindona, mbola tandindona, jerevy tsara ilay dimension abordeko amintsika eto ao anatin'izay fanazavana tsotsotra izay. Rehefa nampandalovina batisa izay mbola tipa hoe tandindona ao anatin'izay contexte izay ny zanak'Israely sy ireo andihany ny fanaiky niaraka tamin'ny tao anatin'izany dia revele sahady ny foto-kevitry ny batisa satria nosasana tao izy ireo. Tsy lena hoy aho rehefa nosasana izy ireo dia nosasana tamin'inona moa, satria ny tena hevitry ilay batisa ne dia hoe sasana, diovina. Petraka ny question hoe sasana, diovina amin'inona?
alabazy a diovina amin'ny ota isika, sasana amin'ny fahotantsika isika. Androso kelikely amin'ny fanazavana an'izany tsika ao ariana ao. Fa alabazy dia izay, ary raha poseko ny fanazavana ny amin'izay hoe fanasana sy fandiovana izay, dia ny tena tanjon'Andriamanitra amin'ity resaka batisa ity ao anatin'izay hoe sasana sy diovina izay sika, dia ilay ota fototra mihitsy semonsa na hampanotantsika atao amin'ny sahany tena mihitsy amin'ny objectif an'Andriamanitra amin'ity resaka batisa ity. Zay no natonga anany teny teo am-piandohana teo hoe mivelatra be mihitsy ity sujet resaka batisa ity. Mampanahelo fotsiny dia lasa côté foana ny ady-hevitry ny olona sy ny fanazavan'ny olona ny amin'ilay fanindrandrana n'ilay doctrine sy ny resaka religion zany amin'ny opinion-ny amin'izay anazy zay tsy hidirantsika, fa somary fampitandremana kely fotsiny zany hoe tsara foana isika mijery ny détail sy mijery ny antsipriany zany raha ohatra hoe miresaka batisana, miresaka fanamasana, tsara foana zany tsika tsy amin'ny zavatra superficiel fa tena hoe miditra any amin'ilay fototra zay tokony ho resahana mihitsy. Ary eto zany dia anipika sy anindry hoe ny tena tanjon'Andriamanitra hoy isika teo dia fanasana, fandiovana, famonoana n'ilay ota fototra atao amin'ny sahany tena. Zay dia midika fa raha mamono ny fahotantsika Andriamanitra, manadio ny fahotantsika Andriamanitra, manasa ny fahotantsika amintsika Andriamanitra, tahaka ny nanasany vahoaka Hebreo rehefa navoaka ny ranomasina mena no sasany dia tahaka ny ahoana ilay hoe tipa fanasana no sasany no vonoiny mihitsy ireo Egyptianina zay tipa ny ota kisarisary ota, raha hoe ataontsika kisary zany lay izy ireo Egyptianina mihitsy zany lay atao hoe ota fototra ao anatin'izay kisary zay. Hoentiko manazava fa tsy hoe ry zareo no ota fototra fa atao amin'ny sahany tena no ota fototra. Dia ry zareo lay no supprimena tamin'ny alalan'ilay batisa ranomasina mena, dia rehefa tafandingana ny ranomasina mena ny fiangonana Hebreo, ny vahoaka Israel isy ireo andihany zany, dia tsy nisy intsony ilay semonsa Egyptianina, tsy misy intsony an'ilay rasy Egyptianina, ilay no lazaintsika teo hoe ota fonganota, tipana ota ilay loto. Fa nanomboka teo amin'izay dia consacré, voatokana mihitsy hoe peuple Israel, vahoaka Hebreo, fiangonana Hebreo. Zay ilay tipana batisa resahantsika. Zany hoe partirany tonga amin'ny tenany mpino anankiray zany ny batisa dia misy an'ilay accomplissement n'ilay asa tanan'Andriamanitra. Ninona endrik'io batisa io? Ninona endrik'io batisa io? Manomboka miasa amin'ny tenan'ilay mpino dia ilay asa fanadiovana, famonoana, fanasana ilay ota, manomboka esorin'Andriamanitra amin'ny tenan'ilay mpino satria ho separen'Andriamanitra amin'ilay tenan'ilay mpino ilay ota, ahafahan'Andriamanitra miconsacré an'ilay mpino, manokana an'ilay mpino. Mazava ho azy rehefa tafasaraka tamin'ilay rasy Egyptianina amin'izay ilay mpino, ilay ota, ilay vongana masirasira izany, dia noentina tany amin'ny tany efitra, nampidirina tao anaty fanekena. Hitanareo amin'izay ilay travail an'ilay batisa sy ilay implication an'ilay izy mitondra ho amin'ny famonjena. Tsy hoe batisa, vita ny batisa dia mijanona fotsiny amin'izao, ohatrany hoe misy atao batisa zazakely na olon-dehibe dia omena certificat dia miteny mpitandrina hoe androany dia manambara fa vita batisa no amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka sy Fanahy Masina, satria izany rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny tipa fanaovana ny batisa daholo sous dogme, sous religion, sous prétexte hoe eo ambany système izany. Zavatra mitovy ihany zany na hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na amin'ny anaran'ny amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka sy ny Fanahy Masina, fa eo amin'ny contexte izay natanterahany asa-pamonjena fotsiny, izay asa tanan'Andriamanitra izay fotsiny tamin'ny alalan'ny mpaminany ohatra hoe Jaona, na tamin'ny alalan'ny ireo mpianatra apôstôly hatraty amin'ny asan'ny apôstôly raha tsy diso toko 720 dia naverimberiny mpianatra foana zao zay le hoe zaho manao izay dia manao batisa anareo amin'ny fibebahana fa Jesosy Kristy no manao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny hafa. Ny asan'ny apôstôly voalohany ihany koa dia milaza an'izany izay filazana izay proclamation izay efa nanomboka tany amin'ny Matthieu toko 7:10 ny Marka
voalohany toko fahavalo sy ny andinitsoratra masina fanampiny zany hoe be da be eo amin'ny baiboly ao. De teo de nilaza n'ilay hoe batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy asan'ny apôstôly toko fahavalo andininy fahaenina ambin'ny folo, ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faha valo amby telopolo vakitsika zany mbola misy toko sy andininy hafa ihany koa. De eo ihany koa ilay hoe batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina Matio toko fahavalo amby roapolo andininy faha sivy ambin'ny folo. Nanindry teo hoe zavatra iray ihany zany satria aza adino fa ny bokin'ny Kolosiana dia miteny fa tao amin'ny tenan Jesosy Kristy nitoeran'ny fahafenon'ny fomban'Andriamanitra tsy to rehetra. Bokin'ny Kolosiana no miteny an'izany, zany hoe raha miresaka hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany isika dia milaza n'ilay tipany plénitude an'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, satria ilay œuvre ilay asa no resantsika eto etsika dia miresaka ny contexte ny batisa. De zay no mahatonga anahy miteny fa zavatra mitovy ihany zany ny batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina sy ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria tao amin'ny tenan Jesosy Kristy nitoeran'ny fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra dia resaka an'izay le hoe plénitude izay tsika ny fomban'Andriamanitra ny Ray, ny Zanaka, ny Fanahy Masina, nisy ny fomban'Andriamanitra tao anatin'izay entité telo amin'ny divinité an'Andriamanitra izay feno tao amin'ny toeran'i Jesosy Kristy arak'ilay bokin'ny Kolosiana teo. Na izany na tsy izany miresaka isika hoe batisan'ny fibebahana, batisan'ny rano, batisan'ny fanahy masina sy ny afo misy tipana batisa be da be. Teo zao sika dia niresaka le hoe batisa tandindona zanak'Israely, exode, izay nanazavatsika n'ilay hoe famonoana, fanasana, fandiovana, ny ota, ny tipan'ilay fahalitoana, abomination zay tao anaty fiarahamonina, ny ombonana izay nanao batisa ny zanak'Israely ka amin'izany vanim-potoana izany dia ny fanandevozana zany, satria tao anaty fanandevozana ao mihitsy zay nge le batisa io misy fanandevozana dia tao ny zanak'Israely dia tao izy andevy tao izy dia ilay fanandevozana zany no ohatry ny enveloppe ny tahiry anazy, zay nge le batisa izay. Raha miditra indraytsika hoe fanahy masina dia io misy fanahy masina tahaka ny hoe lasaka, tahaka ny hoe rano be dia mitsoboka ao anatin'ilay fanahy masina indray ilay mpino, dia ao izy no sasana, ao izy no diovina, ao izy no miaina ny tenin'Andriamanitra, ao izy no miaina ny sitrapon'Andriamanitra, ao izy no diovina amin'izay asan'ny fanahy izay amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina, batisan'ny fanahy masina, ainsi de suite, batisan'ny afo. Resaka tipana batisa daholo zany resantsika izany. Ary raha mbola miditra detay isika dia Jesosy Kristy tena zao misy fotoana izy niteny ilay batisan'ny afo fatatsika fa épreuve na ihany koa hoe tena misy mihitsy présence-na afo. Daniel 3:1 zao Sadraka, Mesaka, Abednego tao anaty lafaoro mirehitra mihitsy batisan'ny afo. Jesosy Kristy nandalo an'izany batisan'ny afo an'izany koa tao anaty épreuve teo amin'ny hazo fijaliana, mangorory ny fanahiko izy toy ny fo faty sahady aho izy, satria tena reny ny vatany mihitsy, tena hoe miatra tamin'ny vatany tamin'ny fahafenona mihitsy lay épreuve natolotra azy. De tamin'izay Jesosy Kristy auparavant en amont zany izy efa niteny fa manana batisa anaovana aho izy, batisa amin'ny tenany izy ihany manao an'izay. Dia ilay batisa fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana spécialement anazy izay. Io lazako amintsika hoe misy tipana batisa be da be izany, fa à la base le izy dia miverina amin'ilay zavatra andresantsika teo hoe tany am-pianoana, sasana, diovina, vonoana ilay ota, ny ota n'izao tontolo izao. Indro ny zanak'Andriamanitra manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Dia ny fahotantsika ilay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana natao batisa, zay zany ilay batisa, zay ilay endrika batisa, miverina amin'ilay zavatra andresantsika tena ampiandohana teo hoe fandiovana, fanasana ary ny sasiteny rehetra mifanitsy amin'izay malaza ny batisa. Inona ihany koa ny azo ambara tipana batisa fantatsika ihany koa ny batisan'ny resaka tandindona isika teo batisan'ny Noa tao
hoe samby fiara mitovitovy tipa amin'ilay namoahana an'izay anak'Israela tany amin'ny fanandevozana Ejipta ihany. Zany hoe nisy fiarahamonina nanandevo ny vahoaka Hebreo à l'époque ny fanandevozana ny batisa nanaovan'ny farao batisa ny vahoaka Hebreo dia Andriamanitra mihitsy naka ny zanak'Israela nanao batisa ny zanak'Israela après rehefa nampandalovina ny ranomasina mena ary nomena azy ny alliance sy ny fanekena ny tolorana ny lalàna tamin'ny alalan'ny vadifisaka fiara-ny fanekena sy ny sisa rehetrarehetra amin'izay tamin'ny alalan'ny mpampianadalàna ny mpaminany mpisorona ny mpanjaka ny zanak'Israela nasena nandeha tamin'ny alalan'ny alliance. Zay koa tena point important be zay hoe vita ilay batisa dia misy an'ilay alliance amin'izay manomboka amin'izay ny fanekena fifanekena amin'Andriamanitra tsy to tafiditra ao anatin'ity lesona batisa resantsika ity daholo zany mifampitohy zay no natonga nany teny teo mivelatra be ity sujet resaka batisa ity ary amin'ny alalan'izay fivelarana izay no mipetraka foana le hoe ny buten'Andriamanitra sy ny tanjon'Andriamanitra n'ity resaka batisa ity ny anton'ilay asa tanan'Andriamanitra n'ity hoe teoria batisa ity dia famonjena ary ilay famonjena nefa aoka isika iroso amin'ny tanteraka izay dia midika fa ao anatin'izay fahatanterana izay dia misy an'ilay accomplissement hoe miala amin'ny tenantsika mihitsy ilay mahampanotantsika atao amin'ny samy tena zay isika vao afaka miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra satria ny vatana misy ota misy portion misy ampahany amin'izay hoe mahampanotantsika izay zay mahatonga ny baiboly miteny aoka isika iroso amin'ny tanteraka ary eo no mahatonga ny soratra masina manipika any amin'ny hoe ety sady tery ny lalina mankany amin'ny fiainana mandrakizay satria ilay fidirana amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy no tsy misy plasy ny fahotana amin'ny tenan'ny olona anankiray zany. Zay mbola antony ihany koa ny amin'ny hoe misy ny transformation misy ny transfiguration misy ny métamorphose misy ny vatana fanahy ny subtilité misy hitanareo fa mifampitohy daholo ilay resaka zany nefa dia rattaché mifampitohy amin'ity resaka batisa ty daholo dia zay le hoe miara-miasa ny zavatra rehetra atanteran'ilay famonjena zany ahafahana miditra amin'ilay vavahady ety Jesosy Kristy midira amin'ny vavahady ety ianareo satria ety sady tery ny lalina mankany an-danitra izay ilay lalana ety sady tery satria mitaky an'izany zavatra resantsika rehetrarehetra zany ny accomplissement ny batisa ny accomplissement ny zavatra rehetra izay midina avy any ambony fahaterahana indray fampitohy daholo zany zavatra resantsika izany satria pino avita batisa no miroso amin'izany resaka fahaterahana indray izany possible ihany koa anatin'ny fahaterahana tonga dia miaraka accompli ny batisa sy ny fahatanterana zany fiasan'andro satria Andriamanitra rehefa miasa tsy limité fa tena hoe misokatra sy malalaka tsara mihitsy amin'ny maha tsy to azy amin'ny izay fiasany izay voalazantsika ny batisa tandindona Mosesy voalazantsika ny batisa tandindona Noa ihany koa sambo fiara satria ao anatin'ilay tipany hoe batisa Noa tandindona sambo fiara dia mbola mitovitovy amin'ilay contexte zanak'Israely ihany koa no separen'Andriamanitra tamin'ny fiarahamonina mpanota Noa mianakavy kely ary novidiana ny biby isa tokony avy isa tsokajiny avy après moa nisy ny fanavahana ny madio sy ny maloto tsy hany ny sujet atsika izay mahatonga aty hevitra be rehefa misy fotoana ho resantsika ihany koa zany ilazantsika ny hevitra ara-panahy fa ilay importance dia hoe batisa dia natao tao anaty sambo fiara izy ireo nisorona tamin'ilay ankohonana tamin'ilay fiarahamonina izay nisy ota ilay fiarahamonina mpanota ilay fiarahamonina tena hoe image ny fahafatesana sy ny fahaverezana zay ilay batisa izay no sasana tamin'izany zareo no fafana tso amin'izany tsony zareo no diovina tsy ho isany ife partie an'izany fiarahamonina izany tsony zareo zay ilay batisa ora nefa mbola tipana tandindona izany rehetrarehetra resantsika izany fa tsy miresaka n'ilay hoe nanomboka teo amin'ny ministère Jaona isika hoe tena batisa mihitsy teraka teo amin'izay ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy teraka teo amin'izay ihany koa ny amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina teraka teo ny fampibebahana tsy ilay batisa hoe re nandalo ranomasina mena dia amin'ny alalan'ny fanekena didina tamin'ny lalàna ny pino hoe izao ny atao izao ny tsy azo atao sy ny sisa sy ny sisa rehetrarehetra hoe aza mangalatra aza mamono olona tiavany Jehovah Andriamanitra ao tiavany namanao tsy tamin'izay intsony fa teraka niaraka tamin'i Jesosy Kristy amin'izay ihany koa ny tipan'ilay tena famonjena aloko ny zavatra ho avy ireny le nresantsika batisa tandindona rehetra fa ny tenany dia Kristy ary tao amin'ny tenany Kristy amin'izay ilay fibebahana tamin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra izay symbolisen'ny rano symbolisen'ny
asan'ny ositra ny amin'ny alalan'ny mety hoe mpaminany na evanjelistra na ministera sy ny tipana fanomezam-pahasoavana isan-karazany zay miasa ahafahany batisa ho tanteraka amin'ny mpino anankiray ainsi de suite am'izay zavatra resantsika izay dia toy am'izay le resaka hoe batisan'ny fibebahana fanamasina sy ny afo sujet délicat be zany fa izy ezaka isika anambarany sombotsombony am'izany sy anambarany fahamarinana tokony ho voaray atsika ny am'izany. Zay ity resaka batisa ity zay ataoko hoe tipana fampidirana ihany hoentiko enclenchena amitsika rehetra zany amohana ny vavahady ahafahantsika miresaka manao échange sy dialogue miandro retorany aminareo ihany koa ahafahako miditra amin'ny tipany fanazavana sy ny filazana izay tokony ho lazaina betsaka ny azo ambara betsaka ary tena betsaka lava be hoa ity resaka batisa ity eny tenatenany tsika mety eo adsantsika kely de miresaka zavatra indray isika ny divinité an'Andriamanitra miresaka indray tsika ny amin'ny resaka saint esprit ny mahasamy hafa ny saint esprit amin'ny fanahy Andriamanitra dia fanahy satria misy mala mifangaro zany azo ivavahana ave fanamasina maninona no Andriamanitra ihany ivavahana Jesosy Kristy ve Andriamanitra efa nisy fotoantsika nanao extreny am'izany primisy fanambarana fampidirana introduction fa idirantsika tsikelikely zany rehetrarehetra izany araky ny fahafahana sy ny fanomezam-pahasoavana autorité ihany koa hoentsika manambaran'izany sy ny fitiavan'Andriamanitra raitsy toa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy foana mifanitsy ny amin'ny zavatra tokony ho ambara ny am'izany. Teboka ray tena ngeza be tena important Efesiana 4:5 iray ny tompo iray Andriamanitra iray Jesosy Kristy ny mpamonjy atsika tsy misy isan-karazany fa tokana ihany de tsy misy afa Jesosy Kristy iray ny finoana ary iray ny batisa. Zany hoe ninona zany tipana batisa ny resantsika teo ny tandindona ny batisan'ny afo Sodoma sy Gomora ny batisan'ny fahafatesana ny tenan'i Jesosy Kristy ny batisa amin'ny maty azadiny koa fa même matany amin'ny fiainatsika ary mbola nanao batisa Jesosy Kristy izy ihany nanao an'izany satria ministeran'izany ary amaha hoe tao amin'ny plénitude ny fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra ho an'ireo patriarka tany aloha rehetrarehetra tany izay tsy maintsy mandalo amin'ilay passage ny Marka 16:16 ny amin'ny hoe izay mino sy atao batisa no vonjena de zay nahatonga Jesosy Kristy nitoroteny tamin'ny maty tany amin'ny Korintiana voalohany 5:7 manao batisa amin'ny maty tany amin'ny fiaina tsy hita de ireo patriarka tsara lazan'ny finoana rehetra talohan'ny contexte batisan'ny Jaona zany no nahatonga Jesosy Kristy nidina tany amin'izay obscurité zay tany amin'izay abîme izay ireo zay voahita tany amin'izay fahafatesana izay de Jesosy Kristy tao amin'ny tanany tao amin'ny pouvoirany tao amin'ny fahefany ny autoritéany no nafahany nanao an'izay batisa ny maty zay tokana ihany tany amin'izay obscurité ny resantsika izay iray ny batisa iray ny finoana iray ny tompo iray Andriamanitra de iray ny tompo izay no afaka no resahako amintsika vetivety mikasika an'ity resaka batisa ity mety misy tsy voalazako sy tsy voateniko tao anatin'izany irositsika amin'ny fizarana manaraka hiditra detay ho jerentsika detay daholo ireo voalaza ireo ny mihoatra am'ireo ny zavatra tianareo resana ihany koa mikasika ny batisa ho resantsika daholo ny batisa anjaza ny batisa n'olon-dehibe izany marina izany tsy marina zay afaka ambara am'izany atsika tsy hiditra am'le débat stérile be reny le hoe tiany marina sy tsy tiany marina fa izany tena tsarambara inona ny tena tsarambara mifanitsy am'ireny hoe batisa anjaza sy ny batisa n'olon-dehibe reny mitsodrano sy ny zavatra ohatrohatr'izany mankasitraka atsika rehetra misaotra an'i Jesosy Kristy ny amin'ny fotoana nahafahana nanambaran'izay fanambarana izay mikasika an'ity théorie batisa ity lesona ity voninahitra ho an'Andriamanitra raitsy toa Jesosy Kristy no antsika manambaran'izany mankasitraka ray masina tsara indrindra ny anaranao Jesosy Kristy no isaorana ifeno nahafahanay niditra tao anatin'izany sasiteny fanambarana rehetra zany anao ny teny anao ny fanambarana rehetra anao ny lesona
anao ihany koa ny accomplissement ny parole tao amin'ny teny any misin'ny sofla dia ny soflanao izany roaka makasitraka ray masina tsara indrindra. Tianao Jesosy am'rahasoantsika rehetra, feno matomboka mana